Ry avana malala amin'ny tompo manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsararay avy ato amin'ity tokantrano izay manaraka an'izao fandarana amin'ity télévision izay anarahana amin'ity fandarana ity amin'ny ora mahazatra toy izao izany. Mianaritsika ny Baiboly manontolo efa any amin'ny Eksodosy toko 9 eo amin'ny andinin'ny 12 tsika amin'izao fotoana izao. Raha tomo somary hofitinina kely ny resaka teo aloha dia ny fiaonan'ny Mosesy sy Arona tamin'ny Farao, ny dingana voalohany izay nataon'izy ireo, ary ny fandraisan-dahatra mahagaga teo amin'ireo zanak'Israely satria dia manomboka miaino an'izy ireo tsikelikely ny zanak'Israely mbola ho hitantsika moa toy ny fahatafavoaka soamantsara tao amin'ny tany Egypta ihany zareo izay ny fiafaran'ity tantara ity. Fa dia lesona goavana be indray no ianarantsika aloha zany amin'izao andro anio izao. Miarabanao koa ny tenako zany pasteur. Manona fiadanana tompo amintsika menakavy tompoko miarabanao pasteur to. Melohan'ny idirantsika indray ao anatin'ny fampianarana dia manasanao ny tenako aloha hiaraka hivavakantsika. Ry Jehovah Andriamanitra tompo sy mpanjakanay eo, midera sy manome voninahitra anao ny mpanomponao, manana an'izao karazana fotoana malalaka izay menao hitorina ny filazantsara eto amin'ity fahitalavitra sy onjam-peo ity, mangataka ny fanahinao masina mba hitaridalana anay satria ny famohan-kevitry ny soratra masina tahaka an'izao dia tsy mba vitan'ny saina maha-olombelona fa avy aminao ny fanazavana rehetra. Ho atendreo ary ampiteneny ny vavan'ny mpanomponao mba tsy teny mihoatra na ho latsaka fa arak'izay sahaza mihitsy amin'ity andro anio ity. Ary eto Jesosy dia mangataka ihany koa aho ny anokafanao ny fonony tsiraray avy andray tsara ny teny fahamarinanao mba tsy ho fampahirezana fotsiny izao teny izao na hoe zavatra tsy maintsy hojerena atao tokantrano ato fa tsy hita zay atao, fa tena hitondra fanafahana, hitondra famonjena, fanasitranana ary fiainana mandrakizay ho an'ny tsiraray avy isambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Eksodosy toko 9 andininy 12 hatrany amin'ny farany ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho Jehovah tamin'ny Mosesy lazao amin'ny Arona hoe ainjiro ny tehinao ka kapohy ny vovotany dia ho tonga moka eran'ny tany Egypta rehetra izany. Dia nanao toy izany izy ka naintsitry Arona ny tanany, ny tanany tehiny, ary nokapohiny ny vovotany dia nisy moka teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy, fa tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran'ny tany Egypta rehetra. Ary mba nanao toy izany koa ny omby asy tamin'ny fankatovany mba tonga moka kanjo tsy nahay izy. Ary ny moka dia teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy. Dia hoy ny omby asy tamin'ny Farao, ratsy sa tanan'Andriamanitra ity, nefa ny amafy ny fon'ny Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy dia arak'izay fanolazain'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mifoaza maraina koa ka mitsangana eo anatrehan'ny Farao, fa indro hivoaka ho any amin'ny rano izy ka lazao aminy hoe izao nolazain'i Jehovah, alefaso ny oloko anompo ahy, fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro aho andefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao, dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptianina sy ny tany izay hitoerany koa. Fa avahako amin'izany andro zany ny tany Gosena izay hitoeran'ny oloko ka tsy mba hisy lalitra ao, mba hafantaranao fa izaho no Jehovah afovoan'ny tany. Dia asiako fiavahana amin'ny oloko sy ny olonao raha mpitso no isiany zany famantarana zany. Ary nataon'i Jehovah zany ka dia nisy lalitra be dia be tao amin'ny tranon'ny Farao sy tao amin'ny tranon'ny mpanompony, ary teny amin'ny tany Egypta rehetra koa dia simba ny tany noho ny lalitra. Ary Farao nampakany Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandehanareo hamono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra reo eto amin'ity tany ity. Fa ho Mosesy, tsy azo atao izany, fa izay fadin'ny Egyptianina no vononay atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray.
koa indro raha izay fadiny egyptiana no vononay eo io masony hatao fanatitra moa tsy hotorany vato va izahay andeha lalaka telonana anefitra izahay dia anompo amono zavatra atao fanatitra ho an Jehovah Andriamanitray arak'izay nolazainy aminay ary farao izao dia andefanareo ihany mba hamono zavatra atao fanatitra ho an Jehovah Andriamanitrareo any anefitra fa ny ataoko aza mandeha lavitra loatra ianareo dia mangatao ary misesy indro izao hiala eto aminao ka hangataka amin'ny Jehovah mba hialan'ny lalitra amin'ny farao sy ny mpanompony ary ny vahoaka ny raha-pitso fa aoka kosa tsy hamitaka intsony farao ka tsy andefa ny olona mono zavatra atao fanatitra ho an Jehovah ary Mosesy niala teo amin'ny farao ka nangataka tamin'i Jehovah ary Jehovah dia nanao araka amin'ny teny Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin'ny farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany ka tsy nisy niangana ireny na dia iray akory azy kanjo farao nanamafy ny fony indray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona ia zava-dehibe pasteur izay tena Andriamanitray mbola ataon'ny fianarana baiboly any moa zay tsika na école biblique izay ianarantsika araky ny tena atao pasteur nanomboka any amin'ny Genesis ary mifarana any amin'ny apocalypse tena goavana zany ary tombotsoa manokana ho an'ny kristianina tsika zany tena miresaka ny kristianina hoe tena tombotsoa anao zany satria talony tamin'ny andron'ny rahasalama pasteur dia nafenina amin'ny baiboly ny enjehana zay nanana baiboly ny dorana amin'ny baiboly misy aza moa tamin'izany fotoana ny baiboly nisy ihany fa dia tsy nampianarana ny olona amin'ny marina fa zao zany dia tena hoe ozy izy ny tenin'ny tompo hoe fatarareo ny marina ary ny marina no anafaka anareo tsy ho andefo zany hoe ny fahalalanao zay voalazan'ity baiboly ity no ampiorina tsara ny finoana maha-kristianina be da be ny olona pasteur milaza manao hoe fivavahana tsy hinanakanina inona koa ny andaninandro amin'ny fivavahana tsy hinanakanina fa amin'ny fotoana ianao mahalala zay voalazan'ny baiboly dia hitera-boka tsoa anao ny baiboly pasteur le fampianarana zao zany tena hinananao hanina ary ho hitanao ny vokatr' zao zavatra zao raha tena matakatra zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ilay olona pasteur ia eto amin'ny Eksodosy toko 9 ity zany dia efa fantatsika tsara moa zany le hoe nandefa kapoka Andriamanitra famaizana ho an'ny tany Egypta ray manontolo sy ho an'ny farao ho an'ny farao mpanjakan'ny Egypta sy ho an'ny Egyptiana ray manontolo dia tena kapoka mandrivorivo mihitsy izay niainga tany amin'le hoe ny reny rano navadika ora kapoka voalohany dia nandeha ny hoe ny sahona nakarina eto indray zany zao hoe ny moka dia ny lalitra inona moa reo rehetrarehetra eo tena hoe anairana ny farao zany io zany ohatran'ireny le hitanao zao ny eto Madagasikara ny maneran-tany fa ny eto Madagasikara moa ny tena hitantsika ny hoe rehefa misy le atao hoe migrevy rehefa misy zavatra takin'ny olona dia migrevy izy fa tamin'izany ny olona tsy afaka migrevy azonao tsy afaka migrevy ny olona fa teto zany tena hoe pression mihitsy pression ngeza be tantsika manko zao rehefa le migrevy eto Madagasikara dia le hoe apikatsona ny machine administrative rehetrarehetra apikatsona daholo na raha-mpanjakana rehetrarehetra dia mikatso ny douane mikatso ny raha-lampitsarana mikatso ny any amin'ny transport mikatso daholo io dia rehefa mikatso tonga dia hoe dia tsy maintsy tery mpitondra fanjakana dia mamaha olana zay zany ny eto Madagasikara fa tia indray zany tsy hoe apikatsona machine administrative fa ity indray zany pasteur tena hoe loza no anapresena ny farao hoe pretina ianao andefasana loza andefasana zava-doza maro isan-karazany mba hatonga anao tsy maintsy anaiky dia tonga teto amin'ny fahatelo dia ozy ny voalaza ny baiboly eto hoe ny loza zany na ny pression nahazo an'ny farao teto dia ny hoe nandefasana moka dia hoy farao tamin'ny arona ralahany kapony vovotany tonga dia mivadika moka io grave be fa ny moka tamin'izany nge pasteur tsy le moka kely mpanaikitra atsika amin'izao fotoana zao reny fa moka sady mampididoza ary tsy ny olona ihany no asiny fa hatramin'ny biby fiopy hatramin'ny biby fiopy tena asiny moka io dia tena zany zany ny zavatra nitranga teto amin'ny izy ty teto amin'ny tamin'izany vanim-potoana zany pasteur io zavatra hitatsika eto dia ozy izy eo amin'ny 150 eo ny tena katsika lesona ary mba nanao toy zany koa no mbiasa tamin'ny fankatoavany mba hahatonga moka kanjo tsy nahay izy eo ny lesona voalohany pasteur
am'izao tsika miresaka izao ange pasteur ny mpitoroteny sy ny omby asa de ataon'ny olona mitovy am'ireny le pilalaody reny indrindra le hoe misy fahagagana azanao tsika le hoe manao délivrance io a tsika mitoroteny manao fanasitranany hoe za misy olona mijoro vavolombela za sitrany de misy olona mampitovy atsika am'ireny le olona pilalaody eny a 67 eny any atsakavirona hitanao le mijery tanana sy mijery karatra sy mijery tarereny ampitovian'ny olona am'ireny le nivato reny tsika indraindray ampitovian'ny olona am'ireny le olona mpitaiza olo reny tiktak reny ampitovitoviny olona am'ireny tsika ny indrindra ny resaka fivavahana hoe manao délivrance dia ampisafidin'ny olona e iza ny tany ele de ho any andry heritina sa andeha ho ary andry anina sa andeha ho ary de mivory eo zany ny fianakaviana de inona moa no mahatonga ny olona mampisafidy ohatr'ireny ndraindray rehefa le misy fianakaviana tena marary grave be reny de hoe satria noheveriny ianao fa mpitaiza olona mitovy am'ireny satria tokoa raha mijery nyty tantara ty ngy pasteur de zao e nanomboka hatrany am-boalohany mihitsy Mosesy sy Arona no efa nitsangana teo reo omby asa reo sy reo pilalaody pisikida reo rehefa niteny izy te Arona sy Mosesy niteny tamin'ny Farao hoe avoay ny oloko alefaso ny oloko anompo a amin'ny famantarana anao fa Andriamanitra no miaraka aminay atsipoko ty tehany ty de ivadika bibilava io de natsipony Mosesy tokoa le tehany de iny fa mivadika bibilava de ozy izy Farao nganareo rery mavitan'io nganareo rery misempivavaka mavitan'io nomby aso koa mahay an'io ny pilalaody koa mahay an'io tairo zalahy lefaso de nahavita reo azanao navita koa le omby asa de nandeha indray fanondroany le litanao le rano navadika ora de raha mamaky ianao de mba nanao koa ny omby asa nanao koa ny omby asa de teto am'le sahona ihany keo la amy tokotoko favalo eo amin'ny andininy faharoso fatelo Eksodosy toko favalo andininy faharoso fatelo manao hoe ary nainditsy Arona tamboniny rano tany Egypte ny tanany de niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egypte ary ny omby asa koa mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatoavany sy ny ka nampiakatra ny sahona hoeny amin'ny tany Egypte de atseo zany de ohatrany hoe zay vitany Mosesy de mavita andry zalahy koa ary eo nge pasteur ny manahira-tsaina am'le resaka le zavana iainana ankehitriny mihitsy satria ampifangarolony olona ohatr' zany hoa ianao zay vitan'ireo mpivavaky reo ranga ary koa misy mpahay e ary mahavarina am'le pilalaody ratsy sasatsasany de zao pilalaody ratsy izy pilalao tapakazo pilalao fanaratsy fa aminy teny koa izy hoe mpamoaka fanaratsy azonao izy ozy izy mpamoaka fanaratsy manana fanahy madio manana fanahy tenanina tsara ka de zay nefa izy tsisy resaka Jesosy zany azy a fa de mba de ampifangaron'ny olona daholo zany izy fa na hoela na hoaingana pasteur tsy maintsy miavaka io zanao na hoela na hoaingana tsy maintsy miavaka io ary zay mivolaza Baiboly eto eo amin'ny andininy faefatra amby folo rehefa nanao zany Mosesy sy Arona hoe nokapohana le vovotany de mivadika moka de ozy andininy faefatra amby folo ary mba nanao toy izany koa nomby asa tamin'ny fankatoavany mba hatonga moka kanjo tsy nahay izy azonao nisy fetra ny heriny nisy fetra ny zavabitany tsy afaka nilahatra tsony izy tamin'le mpanompon'Andriamanitra tamin'ny voalohany ohatrany mbola nilahadahatra teny any ary foana no teneniko pasteur hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra moa any amin'ny Jeremia toko fafito amby folo any manao hoe ny farany ozy izy de araky ny asany ny farany de araky ny asany azo ny olona tao amin'izao fotoana zao manko pasteur misy an'le manahirana zany ny fivavahana amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fa ampifangaron'ny olona daholo ny akoson'ny vorona ataon'ny olona kitaporay dolo daholo na ny fivavahana tena izy na ny fivavahana tsy tena izy amin'izao zao mitanao misy an'ireny karazany ohatrany hoe ampitoroteny izy de miainga tany amin'ny ohatrany hoe pasteur de ohatrany hoe apôstôly tampotampokeo zalahy mivadika hoe Messie izy ony Jesosy Kristy tompo
izy olo ny tokony ivavahana izy olo ny mesy hitanao zany fa lasa de ny olona mahita an'ireny de reny mitovy daholo ranga rehefa le secte reny fiangonana zandriny reny fa ny farany araky ny asana eny paster mitsanga ihany reny onerina kely iza ny tena avy amin'Andriamanitra ary iza ny tena avy amin'ny devoly misy ohatrohatran'ireny hoe apôstôly de tampotampoka eo lasa ohatra mivadika zavatra tondro zalahy de reny ny anaratsinany amin'ny Facebook e jerevo ny secte jerevo tonony ianina fa jere mivadika lasa dala daholo ny olona any amin'ny secte fa tsy zany io fa aseho an'Andriamanitra eo mihitsy misy ndraindray ny sasany hoe mifamadibadika eo indraindray le faminanina tsy tanteraka de misy ohatrohatrany zany paster de mifamadibadika eny zany ho fijeriny olona de ndraindray ny olona moa manao ao anaty kitapo ray daholo zany le izy rehefa misy ohatr'izay zany paster izy de ohatrany hoe zay fijeriny olona hoe iray daholo ihany nareo rehetrarehetra hoe zavatra iray ihany reny le mpivavaka ohatra fa io miseho io afaka mitovitovy izy amin'ny voalohany afaka mavita ny ohatrany mba tena mitory izy amin'ny voalohany afaka mavita fahagagana izy amin'ny voalohany fa amin'ny farany tsy maintsy ataon'Andriamanitra miavaka ny hoe reto ny vary reto ny tsiparifary reto ny tena avy amin'Andriamanitra marina reto ny iraky ny devoly fa modina nafinafina fotsiny tao ambadiky ny fivavahana de ohatr'izay le izy paster rehefa elany ela de niseho ihany reto ombiasa reto tamy voalohany ohatrany navita zavatra ohatra ny Mosesy izy fa ta nandeny fa nroa fa nitelony nipoka am'izay mipineo ny teny ampandehanana na ariarin'Andriamanitra hoe miavaky reo fa tsy mitovy reo paster tovy zay lay voalazany tenin'ny Jesosy Kristy tompo manao hoe ny voanosy a no amataranareo azy zany hoe ny zavatra anankiray zany pasteur Ertina rehefa namboly voanjobory ianao de tsy ho possible mihitsy ho lasa pitipo atampoka io na hoe namboly zavoka ianao de lasa vomanga sanatrian'izany tsy zay mihitsy fa ny zavatra nafafinao tsy maintsy hojinjainao ary dia mamokatra sy mamoa io zavatra zay maniry io raha tena avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy Kristy tompo ny fototra anankiray tao ny aingany famonjena ny olona anankiray de tsy maintsy vometriky ny fibebahana izay olona zay pasteur Ertina fa raha ohatra ka vaty amin'ny toko hoe fivavahana ohatrany mitovitovy nefa tsy tena manompo an Jesosy avy amin'ny devoly de maniry ihany io fa araky le teninao hoe ny farany de ho araky ny asany ihany izay trangan-javatra izay ny famantarana anankifolo zay natao ato amin'ity bokin'ny Eksodosy ty de fitahina lehibe ho an'ny zanak'Israely zay no nanambaran'Andriamanitra anazy hoe fahagagana sy famantarana fanteneniny ihany koa nefa hoe loza le izy satria loza ho an'ny fahavalo loza ho an'ny Egyptianina ray manontolo ny fisehoany ty tantara ty tsika zao te teo nyresaka n'lay loza fahatelo sy loza fahaefatra maninona moa Andriamanitra tsy maintsy manao an'io pasteur misy vanim-potoana alefan'Andriamanitra mihitsy ny loza satria amin'ny alalan'ireny zavatra mitranga ireny na ireny fisehom-pahagagana mitranga ireny no anairan'Andriamanitra n'ireo olona mafo ho an'ireo olona tsy de mivaky lo loatra fa misy ane izao Andriamanitra zao ary indraindray pasteur Ertina misy sokajin'olona le manenjika fivavahana le maniratsira mpanompon'Andriamanitra na maniratsira n'le vadiny mandeha mivavaka maniratsirana le ankonany mandeha mivavaka de misy vanim-potoana io olona io manamafo fa araka ny fanazavana efa nentsika hoe rehefa manamafo ny fony izy de Andriamanitra mihitsy koa avelo manamafo ny fony idin'Andriamanitra vaty ivelany tsy mety hisokatra tsony ny fony de zao nefa zavatra mitranga lay feoan'ny fitarainan'lay ankohonany na lay olona mitondram-bavaka azy tonga eo anatrehan'Andriamanitra de misy vanim-potoana pasteur misy tena toko hoe famaizana na loza alefan'Andriamanitra mihitsy tahaka ny seho tamin'ny andro ny faharoteto ikapohan'Andriamanitra le olona ary ozy izy ny Baiboly manao hoe zava-maharary no azo ny tanan'Andriamanitra velona de amin'ny alalan'inylay loza miseho iny na le zavatra mitranga iny raha tonga saina io olona etifan'le loza io de mety ho voavonjy ihany ny fanahany mety ho afaka ihany fa raha mbola mitohy manamafo ny fony izy
hoe io ranga tahaka ny loza rehetrarehetra io tahaka zavatra mitsanga rehetrarehetra dia ho hitantsika eo any toy ny tantaran'ny farao fa i farao ane sy ny egyptianina pasteur tena tian'andriamanitra loatra satria ny tany fivahin'iny reo zanak'andriamanitra rehetrarehetra ny atao amin'ny tany Egypte i Abrahama ny vahiny tao Egypta Isaka ny vahiny tao Egypta Jakoba tany Egypta no nividy sakafo tao ny etombohan'ny fireneny zanak'Israely na dia Jesosy Kristy tompo tokoa aza dia nialikoaloko tany Egypta tany zany hoe nanana tombony lehibe mihitsy reto egyptianina reto zany fa saingy izao no zavatra napalahelo eo apototry ny famonjena izy fa nana mafy ny fony nanidi ny fony dia nitairin'Andriamanitra fa za mino pasteur hoe raha nitsanga iloza io hatreo amin'ny fahasivy ka nibebaka i farao dia nisy zavatra nataon'Andriamanitra foana tao fa nana mafy ny fony farao za dia miteny aminao rahalahy zay miezaka mana mafy ny fonao efa misy vanim-potoana marary mafy ianao tsy mety sitrana ntsony tsy ny volanao landy tsy vitany fahefanao no manafaka an'io aretinao io problemanao io mandamina ny tokantranonao io tsy vitany volanao sy ny fahaizanao sy ny fahefanao ny mampahendreny io zanako laso io zanako vavy io ngamby ianao am'izao fotoana zao tena ozy ny dokotera manao hoe tena tsy vita eto atoerana ntsony ty fa mandana makany Canada na makany Inde na makany ndreo firenena mandroso reo na makany France ianao mitsabo tena dia ozy ianao hoe ampony vola hoento manana fa firifiry moa ny olona nitsabo tena tany velany fa maty tany velany tany so dia io no lalana mangin'Andriamanitra anao nefa ianao mbola miezaka manamafy ny fonao ianao mbola miezaka manidy ny fonao ndrao re dia mba tokony hosokafana amin'izay ny fonao mba anana fanetretena ianao ka sy verina amin'Andriamanitra nisy vanim-potoana ny ao baiboly ao tadiditsika tsara pasteur ny tantarany Zakaiosy anie lehilahy mpanan-karena ary fantany tsara ny zavatra banga teo amin'ny fiainany fa rehefa nandalo Jesosy na dia mpanan-karena azy izy na dia manam-boninahitra azy izy na dia mpanam-bola azy izy na dia manam-pahefana azy izy dia zao fibebahana ny zavatra lehibe nataony rehefa nanatona an Jesosy Kristy tompo izy zany zavatra mitranga fa tsy hoe miandro loza mifanesisesy oatra zao teto zao dia hoe moka lalitra any amin'ny fantikateny hafa midika an'le moka ihany ko dia ataony hoe hao amin'ny volo reny na hao fotsy zany hoe body fotsy feno hao any anatin'ny elika rehetrarehetra any manao an'izao dia tonga dia manao an'izao dia hao any amin'ny manao pataloha ianao dia iny le zaitrana pataloha iny feno hao mandeha ianao eny anana rehetrarehetra eny hao daholo zany hoe mangididy dolidoly zay alenao rehetrarehetra dia mitonga koa ny lalitra ny hao sy ny lalitra na ny moka dia maneho karazana hoe fijaliana sy fantrana lalina fahoriana lalina zay zany ny sary aseho an'io hoe tokantrano be lalitra tokantrano be hao fotsy be moka dia iendrika isehon'ny fahoriana lalipaka loatra iendrika isehon'ny faharavana sy ny fampitena tafa oatra iendrika isehon'ny fantrana efa tena mandifotr'olona zay ny sary asehon'io zavatra io ka noporifoin'Andriamanitra mihitsy tamin'ny alalan'ny fahagagana zay nataon'ny Mosesy teto fa ao amin'ny tany Egypta zany zavatra zany no mitranga nefa moa napalahelo pasteur tiana dia mbola niezaka hoe nanamafy ny fony ihany i farao ary nisy teny fampanantenany foana isaky ny misy loza mitranga dia nampanantenany Mosesy sy Arona foana izy fa ho alefako ihany ho alefako fa miandry kely sy ny sisa zany hoe io le fanapahan-kevitra tara loatra pasteur be lehibe amintsika ny riavana ny mangatakandro e tao amin'ny olona ivavaka ianao dia ozy ianao eny ho avy fa aza matahotra nareo fa mbola misy fotoana kely mbola dinieko aloha aza matahotra teneny pasteur anareo aza matahotra hoe fa ho avy mbola ho avy hony izy hoe tena ho avy mihitsy fa mafinaritra be ho nitoro-teninareo amin'ny télé sy radio fa ho avy hony izy hoe rahalahy ranabavy sao dia tara loatra teo amin'ny loza fahaefatra ty mbola azo verina hoe loza l izy fa mbola tsy tena nakasika ny ainy farao l izy fa ny vahoakany no tratra teto ny vahoakany mbola nialokaloka atao amin'ireo omby asina izy fa lazaiko aminao efa fanairan'Andriamanitra sy fihetson'Andriamanitra azy hoe fotoana tokony anapahanao hevitra zao pasteur Ertina fotoana tokony anapahanao hevitra zao satria tsy tompony apitso angatsika pasteur ary na dia ny avokiny an'io azy ozy izy nyvoalaza baiboly tsy fantatra ao aza mirea reny amin'ny apitso fa na dia ny avokiny an'io aza tsy fantatra ao fa le izy araky ny teniko tao hoe indraindray mako pasteur anisany ny olona hoa eo foana problème pasteur ny olona tia manao analyse azanao ny olona tia manao analyse
efa tena miagravy any ange io aretinao amin'ny rainy eo io ao anatin'ny lohaliny io tena izy mitsabo tena ny andafo miverina avy any andafo izy tsy hita hoe inona ny didina tao amin'ny lohaliny inona ny didina tao anatin'ny avokavokany tsy hita hoe aiza ny tena fototsy ny aretiny fa izy indray mijery nytony fandarany tony de manao analizy ahoana moa zany no tena io rehefa tsy mitovy an'le retosy neny tosy anie ohatr'izay koa ny anina anie manao ohatra n'izao ihany anie ry zalahy fa karazana mpitaiza olona ihany ve ry zalahy tony sa diso amina zavatra tsy tokony anaovana analizy ary de mbola manao analizy ianao nefa tokony fanoloran-tena ny tediavin'Andriamanitra aminao ianao vonona hivavaka fa ianao ohatrany hoe misy zavatra araky le teninao teo hoe ny orarabe amin'izy pastera le fahatarana hoe misy rehefa midepasy n'izay famindrapon'Andriamanitra inge tsy tsevitra tsony rehefa midepasy n'izay famindrapon'Andriamanitra pastera misy karazana olona lefa tena araky le teninao teo nisy fotoana Andriamanitra mihitsy amin'izay nanidin'ny fony farao nisy fotoana i farao nanidin'ny fony nanidin'ny fony izy rery nanamafy fo izy fa rehefa hitan'Andriamanitra izy hoe nanamafy fony de ozy ny tompo de ozy volaza baiboly hoe ary Andriamanitra amin'izay nanidin'ny fony grave zany pastera zany hoe tsy farao intsony no nanidy an'izy avy ao anaty fa Andriamanitra nanidy an'izy ety ivelany zay le hoe trop tard ary raha voatratrany iny izy pastera tsisy paika tsony misy karazan'olona tena tonga ao amintsika pastera tena hitana hoe efa antanina zay firy taona zany zay tena naparary anao 3 taona sy tapany de anao fe de tena tsy mba mivavaka mihitsy eny efa nahita an'ireny fandaranareo reny any ary pastera efa nanaranaraka an'ireny any tamin'ny 2 taona manaranaraka eny efa nisy fotoana nefa hoe tapa-kevitra hivavaka fa za koa moa pastera ohatrany bebe sy fahasahirana an'izay izy efa batain'olona mikodoro sisy ary izy batain'olona mikodoro pastera ndraindray efa misondy daholo ny zavatra rehetra efa entinao izy hoe efa voadonany amin'ny rein efa potika ny aty efa potika ny afero efa misondy amin'ny fivoahana efa misondy izy amin'io efa kely ny ainy efa tsy tafahetsika mbo fandrina tena grave reny pastera tsika tsy miteny hoe tsy manasitrana an'ireny Andriamanitra fa indraindray mety efa Andriamanitra efa nanidy avy aty ivelany reny de za mitetigny amin'ny olona hoe aza de diso tara loatra fa raha mbola misy ny azo atao aloha manompo ny tompo zay anankiray pastera zany mahakasika an'le anisy le fa anisan'ny lesona anankiray amaranantsika azy sady hitako ngezabe de lay tetiky farao eo amin'ny andinin'ny faraky amin'ny 20 rehefa nandeha foana zany le pression hoe nalefa le ino izy ty le loza maro isan-karazany karazana pression anerenan'ny farao izy io de eo amin'ny andin'ny raiky amby 20 manao hoe raiky amby 20 ary farao napaka mosesy arona ka nanao hoe mandehana ianareo manao zavatra tao fanatitra ho an'ny Andriamanitra reo eto amin'ity tany ty jerenao reo tsara ny zavatra mitrangy eto ny baiko n'Andriamanitra de hoe mila miala amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ary miala amin'ny fanandevozany fa navarinana an'io resaky koa aloha pastera de zao tsy sahan'ny mosesy ny tenenina direct zay hoe hialy eto zay de tsy hiverina intsony fa nyresahan'ny mosesy taminy de hoe avelao zay andeha ho any anefitra de tongotra 3 andro de anao ino izy ty anao fanatitra ho an'ny Andriamanitra ay zany hoe tsy tena resaka nazava aloha no mitondra anazy fa hoe mba nalefa defatina zany le resaka hoe mety zay ngamba ataotsainy mosesy hoe rehefa lasa 3 andro any tsika any de tsy hita de tsy miverina tsony de ozy izy farao mpanjakany Egypta raha izany any ary eto nareo manao hoe ho avelako nareo manao fanatitra nareo de aloha eto amin'ny tanana ihany nareo eo nareo no manompo an'Andriamanitra eo le afiatsen'ny devoly pastera io olona io zany asain'Andriamanitra asain'ny devoly manompo an'Andriamanitra na io amin'ny andiny 720 ary mako misy an'izay fa io farao izao de andefanareo ihany mba hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Jehovah-Andriamanitra reo any anefitra fa any ataoko aza mandeha lavitra loatra ianareo de mangatao aza mandeha tamin'ny voalohany aloha farao ny teny hoe eto ihany manao de nomeny alalana indray fandroany mandeha anary makany anefitra fa zao aza mandeha lavitra indray eo ny afiatsen'ny devoly amina tontolo resaka fivavahana kristianisme eo amina resaka fivavahana kristianina pasteur
avelany devoly le olona nompo an'andriamanitra fa tsy avelany andeha lavitra, tsy avelany andeha lavitra, tsy avelany hiditra lalina satria ny devoly mahafantatra fa raha vao miditra lalina ianao tonga de délivrance ny ambadika zay, tonga de resaka fanafahana libération ny ambadika zay hoe afaka ianao azonao tonga de fanafahana tanteraka raha vao miresaka mihitsy ianao hoe handeha lavitra fanompoana an'andriamanitra de fahafahana tanteraka ny eo ambadika zay de fantatry farao fa raha vao andeha lavitra ireo olona ireo de votsitra tanteraka de mandehana rozy izy manompo ny andriamanitra reo fa izao aza mandeha lavitra, aza miditra lalina mivavaha ihany fa eo ihany atao ary eo daholo ny akamaroan'ny problème fivavahantsika pasteur, fivavahana kristianina zany hoe manompo an'andriamanitra le olona fa tsisy miditra ny lohany zay zavatra atao ao am-piangonana, miainy toroteny le olona fa tsisy zavatra miditra amin'ny lohany le toroteny koa aza moa ny manahirana indraindray de zao ndraindray a ohatrany sarisarina te zany hoe ho lasalasa tsy pratika eo amin'ny fiainan'ny olona le toroteny ndraindray ny toroteny reny olona zay pasteur tsy pratika eo amin'ny fiainan'ny olona, tsy mise en pratika le toroteny fa ohatrany hoe ohatrany hoe itsika dia kristianina, itsika dia ho any an-danitra, itsika ry havana malala de manompo an'andriamanitra, itsika dia mila tena tia an'andriamanitra de ohatran'izay fotsiny hoe tia an'andriamanitra fa tsy fantatra hoe tia amin'inona moa, itsika dia mila manompo an'andriamanitra de hoe manompo fotsiny fa manompo amin'inona moa, manompo makaiza azonao zany hoe na le toroteny aza ndraindray tsy miditra lalina ka mazava ho azy fa rehefa le toroteny tsy miditra lalina le olona koa tsy tafiditra lalina fa tena paikadiny devoly io ary afetsiny satana io pasteur de ny akamaroan'ny olona rehefa antaninao de tsisy tsy kristianina zany azonao tsisy tsy kristianina zany ary tetsy tsy izy raha lazainao fa tsy mpivavaka, tetsy tsy izy raha lazainao fa tsy kristianina hoe ary nareo tsy miditra am-piangonana nareo tsy kristianina tena aza mifanopa ozy izy nefa izy amin'io a eny amin'ny bara no ahitanao azy laha de arivo azonao ary izy malala baiboly, izy malala an'andriamanitra ary raha antaninao izy hoe inona ny finoanareo zay zao iringirina ozy izy nefa raha ny fiainany ny fomba fiainany ny toetrany de hitanao fa voafatotry ny fahotana izy mpanompony devoly izy miainao anaty faharatsiana izy tsy niova fo izy ny fitondratenany tsy niova ny resaka taony tsy miova mpiady mivady izy mpiloka izy mpisotro izy mpigoka izy mpifoky izy mijangy izy mpanao kolokolo izy any ampiasana izy tsy tia lalany rariny zany sy ny mariny zany tena fa nefa izy hitanao izy miditra am-piangonana ka tadidio tsara pasteur tadidio ry mpijery malala fa tsy problème ho an'ny devoly ny mahitanao miditra am-piangonana, tsy problème ho an'ny satana ny mahitanao mitsofoka any anatina toeram-pivavahana fa ny problème devoly de enao mitsofoka lalina any ny olo any devoly ry pasteur ienao tafiditra lalina amin'ny fivavahana, ienao afaka amin'ny fahotana zany ny manahirana amin'ny satana, ienao afaka amin'ny faharatsiana, afaka amin'ny fahazaran-dratsy, afaka amin'ny adalana zany ny problème ny devoly fa tsy enao mitsofoka ao am-piangonana fa ianao ary amporosiana andana makany fa sao de razan'ny olona tsy mpivavaka eo ary de zany ny akamaroan'ny olona nge pasteur tafiditra any am-piangonana izy fa fahazaran-dratsy mamatotra zany tafiditra am-piangonana ary izy dekonina mafana fo efa intelo lany dekonina izy zay pasteur fa ny sigara tsy afaka vehivavy manaraka eny any ampiasana any zavatra kizy vafiry miaraka aminy fa izy dekonina am-piangonana ao am-piangonana izy mody tsy manao ary izy mody mananatra ny zanany, izy mananatra ny zany ajanononareo raha kizy io atsaro ny adalanareo fa izy miteny an'io atsaro ny adalana io manao izy azonao tena manao izy voafatotry ny fahotana fa satria le izy le fivavahana zany pasteur tsy hidirany lalina io ny afetseny farao manompo an'andriamanitra nareo fa eto an-tanàna ihany aza mihetsiketsiketo ataovy zay azonareo atao ao aza mivoaboaka ny ivelany ihany fa manahirana any de rehefa tsy nanaiky ry mosesy tozy izy hoe andana ihany ary fa izao aza mandeha lavitra loatra aporosiany le olona andana ihany ary makany ary raha ny ary mahasetra anareo makanesa ihany any andana ivavana andana de livrena fa izao aza de miditra lalina
ka nefa paster dia ny fidiranao lalina no ahitanao voninahitr'andriamanitra ny fidiranao lalina no ahitanao fanafahana ny fakatoavanao an'andriamanitra lalina ny firosonao lalina no andraisanao fitahina sy valimbavaka paster zay mihitsy pasteur ary zay natonga an jesosy ny laza tamin'ny petera ndray andro manao hoe mandrosoa amin'ny lalina ozy a dia alatsao ny aratinao dia azoazo andrano betsaka ianao zany hoe arakaraky ny nandrosoana lalina tokoa no ny batana fitahina ary arakaraky ny androsonao no itombonao ao anatin' zany rehetrarehetra zany tena marina be zay fanazavana nentinao zay hoe tsy voasaka ny satana tsoany am-piangonana nintsony mihitsy ny olona fa ny baiko ny diso izy manao hoe aza dia mandeha lavitra loatra ary tsy vitany hoe aza mandeha lavitra loatra fa ozy izy manao hoe mba mangatako a mba etao mbavaka any a fa za koa le mba mila vavaka ihany mody resy lahatra raha ihany tsika ao amin'ny tompo dia ohatrany hoe mba mpitory-teny be matahotra an'andriamanitra ihany ko izy a teto amin'ity andalatsoratra masina ity io a raha lasa anabavy a dia eo tokoa no mahatonga ny olona lasa diso fanantenana satria dia io planina ny fomba entin'andriamanitra monjena ny olo io mantsy pasteur tiana misy squadiny ohatr' zao izy io misy fotoana rehefa tonga ao anatin'ny fiangonana ny olona ohatra hoe indre mandeha amin'ny fotoana iny izy ohatrany hoe mbola tsy mahalala na inona dia tonga ao izy marary mangetaentana ho sitrana fotsiny dia mandrakarivo reny olon-dreny tonga dia ampahitan'andriamanitra fahagagana eo no eo fa rehefa mahazo fahagagana ilay olona dia misy dingany fanompona tsy maintsy atao misy karazana tanatohitra tsy maintsy arahanao ohatra hoe niditra atao amina fiangonana anankiray ianao ka nanao délivrance tokoa dia sitrana ohatra le fivitosana atao amikibonao sitrana le fivitosana le cancer be teo amasonao niala le kistana le fibrome atao ratin'ny kibonao fahagaganana ataon'andriamanitra anairana anao zay dia misy dingana am'izay le izy manompoka mianatra tsy kelikely dia ny afarany tafiditra any am'ilay hoe izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe lasa atao batisa le olona avy eo dia misy ndray olona mieritreritra fa vita batisa dia hoe tafiditra lalina fa mbola misy lalindalina kokoa noho izay mbola misy dingany fanompona tsy maintsy atao dia azay le hoe arakaraky ny androsonao no hitombonao dia eo pasteur no mahatonga le hoe misy pino efa nanompo an'andriamanitra 10 taona na 7 taona fa lasa tsy tahin'ny tompo mambo raha ao anaty fiangonana fotsiny ihany izy pino tranainy be ao anaty fiangonanao izy fa tsy mangatsika tsy mafana tsy mba tahin'andriamanitra ny olona mahazo fiarakodia fa izy tsy mahazo ny olona mavita trano fa izy tsy mavita trano lasa manoka izy ao am-piangonana lasa miverin-dalana kely 2 volana dia indray mafana fotely volana dia lasa mifokarongonony ny zanany dia avy eo afaka kely dia ohatraohatran'izany foana ny antony dia ity ndraindray ilay olona mieritreritra manao hoe fa antom-panahy na efa ela nanompo an'andriamanitra ka tsy tokony hiditra lalina tsony fa za dia milaza aminao arakaraky ny idiranao lalina mataranao sitrapon'andriamanitra amin'ny alalan'iny no hitahin'andriamanitra anao satria ny olona arakaraky ny fahaelan'ny taona nanompon'ny olona an'andriamanitra no tokony hitahina azy bebe kokoa fa matoa zany mikatso aminao ny varavaran'ny lanitra matoa mihidy aminao ny varavaran'ny fahasoavana sy ny fitahin'andriamanitra dia misy dingany fanompona zay tsy nataonao tao ary ndray andro raha tadiditsika tsara nyresaka momba ny fiainana mandrak'izay mihitsy aza jesosy dia nisy zazalahy anankiray nanantona azy manao hoe mpampianatra tsara ho inona nataoko mba handovako ny fiainana mandrak'izay dia efa notandrebako daholo sy nididy rehetra nididy 10 ny manajandrainao sy ny reninao ny aza manan'andriamanitra hafa ny aza manao saron-javatra voasokotra manajany andro sabatana masina azy aza mitsiriritra aza manao vavolombelona mandainga efa nataoko zany dia ho jesosy mantsy anazy manao hoe diso zavatra ray lomonjy ianao anankiray zany sisa dia amidio ny fanananao dia omeny malahelo dia anana rakitra ny an-danitra ianao zany hoe nisy zavatra anankiray zay tena namatotra ny fony dia ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena satria mety mpitandrina lalàna mafanaforanga io fa mpanao kolokolo iringiriny mihitsy mety manam-pahefana ny toerana nisy azy na mety tompona orinasa anankiray na mety olona manana izy azankiray dia mpanao kolokolo be mandrombaka vola mahazo vola be ka voakitika tany amin'ilay marary azy ny amin'ilay resaka vola
dia nanjombona ny tarehany ala teo an' Jesosy Kristy. Zovo moa pasteur Ertina amin'reto olona manana ny fahefana tompona andraiky tara-panjakany reto na ny teo aloha na ny amin'izao fotoana izao na zay mbola ho avy eo, ireo anie mivavaka daholo e, manao raina izay ny an-danitra ho amasinina ny anaranao daholo eny ireo e, manao mino an'Andriamanitra ray tsy tompan'olo lanitra sy ny tany sy Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika tsara velona sy maty eny ireo e. Tena hoe mino fiangonana masina manerana an'izao tontolo zao. Ary rehefa tonga ohatra ny zavatra anankiray, ninninona natao dia tsy maintsy ny mpiandro ny melolalana, tsy maintsy ny mpivavaka ny melolalana, zany hoe ny akamaroan'ny olona rehetra dia mpivavaka daholo. Fa saingindrisy tsy mety miditra lalina. Raha vao mikitikitika ny tombontsoany ka resaka volana, resaka kolikoly, dia miala aloha ianao ry Jesosy, miala aloha tsy izy idiran'Andriamanitra taloha fa rehefa afera dia afera maizina aloha, rehefa ale amin'ny tsy fahamarinana dia tsy fahamarinana aloha, fa aleo aloha hipetraka any Jesosy aloha fa tsy midika koa reto tsy mpivavaka. Hitanao, zay le voalaza ny Farao eto aza mandeha lavitra. Zany mba mpivavaka ihany, fa tazomina ihany reto fanao ratsy reto, tazomina ihany ty zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ity. No hitantsika eo moa toy io fa za dia miteny aminao raha tratran'izany ianao le mpanao kolikoly, mpanao tsindry azo lena, manao kely tsy mba mamindro, mpambotry ny arem-pirenena, dia milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo namangy an'ny Farao teto Andriamanitra, namangy an'ny Farao Andriamanitra hoe alefaso ny oloko anompo aza manao an'io. Fa napalahelo moa niezaka nanamafy ny fony ihany Farao pasteur, satria rehefa nanamafy ny fony izy misy tanjon'Andriamanitra mantsy eo ambadika izay zavatra izay. Jesosy Kristy Tompo dia nampianatra an'izany teny izany ihany koa marika 10 manao hoe fa raha tsy mahafoy trano, tany, ralana, bavo, ray, reny, zanaka no ny amiko sy ny amin'ny filazantsara dia tsy mendrika ho mpianatra. Fa zay rehetra mahafoy an'ireo sy Jesosy dia andray avy zato eny amin'izao fiainana izao dia tany sy trano sy rarasiana bavo sy ray aman-dreny zanaka mba amin'ny fanenjehana ary ho amin'ny ho avy dia fiainana mandrakizay. Zany hoe misy fahafozana ry havana ny fanompona an'Andriamanitra, misy fahafozana rehefa hoe hiditra lalina zay ianao. Araka ny teny pasteur Ertina teo, ohatra mpivavaka ianao na mpiandry ianao na mpanompon'Andriamanitra ianao, anankiray ny vadinao tsy afaka hanao sipakely any ambadika any ianao hoe sady hanompo an'Andriamanitra mafana fo ianao ny hanao sipakely, tsy sady hanompo an'Andriamanitra fahamasinana ianao ny hanao kolikoly, tsy sady manao sitrapon'Andriamanitra ato ianao tianao Andriamanitra anao fahagagana amin'ny fiainanao, fa efa manana pitaiza miafina any koa ianao, manana pitaiza spesiala tsisy mahita ianao. Fa zany zavatra zany no alan'Andriamanitra ary tsy mba hitan'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra. Dia eo anie mahatonga le olona rairay pasteur amin'ny teny manao hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena ny araka ny salamy fahenina ambidimapolo ambizato andiny ny fahavalo amby sivifolo izy asiany toko sy andiny sampotsampona ohatran'izany. Kanefa Andriamanitra tena miasa pasteur Ertina ho an'ny olona rehetrarehetra zay miditra lalina. Jereo tsara fa niresaka ny antsika tamin'ny tantarany Josefa teo, Josefa anie niditra lalina fa tonga rain'ny Farao zany tenin'Andriamanitra. I Mosesy anie niditra lalina rehefa fantatry Mosesy fa tsy izy ty Andriamanitra ny Egyptianina ty, na matanjaka be ohatry ny ahoana azy Farao, tsy izy ny Andriamanitra reto izy. Fa alao aho aty amin'ny zanak'Israely aty, na dia nisy fahoriana aza atao amin'ny zanak'Israely, fanapahan-kevitra ngeza be no niraisy Mosesy. Ary zay fanapahan-kevitra niraisy Mosesy zay dia nitahin'Andriamanitra zay pasteur taty aoriana, satria ny fanapahan-kevitra sy ny safidinao dia mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainanao. Ny fanapahan-kevitra sy ny safidinao no mamaritra ny hoavinao. Ary raha mieritreritra ianao ahita zavatra goavana ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao, satria misy andreto olona eto pasteur tena miandry zavatra goavana mihitsy, miandry an'Andriamanitra hetsika eo amin'ny fiainana hoe tena zavatra goavana no endrasiny an'Andriamanitra. Zavatra anankiray ihany pasteur, zavatra anankiray ihany, zavatra tsy maintsy atao andreto olona eto, fanapahan-kevitra tena nompo an'Andriamanitra lalina. Ajanoa ny fivavahana sampotsampona, fivavahana mody mety tsara velatsy, fivavahana mamboamboarina saritsary mpivavahana mody mivavaka nefa ny ratsy atao toy ajanony io. Raha tena te ahita an'Andriamanitra anasitrana anao ianao, anasitrana ny zanakao na anasitrana ny vadinao na tena hetsika amin'ny problemanao, ajanony ny fivavahana mody mety tsara velatsy io, mody manao fantatry ny olona mpivavaka nefa ny zavatra ataonao tena aratsy toetra sy zavatra maro isan-karazany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Atsaro raha tianao nahita an'izany Andriamanitra anao zavatra ny fiainanao zany. Zay pasteur ny fandarantsika indray vavaka isika. Mankasitraka Jesosy no ny fahasoavanao sy ny fitahinao. Raha afaka nandray sy nandray zany fampianarana teto zany zay androany. Mino zay tompo fa zany fandarana zany dia efa nitahinao anay sady, nanambinanao anay sady, ary reto vahoakanao reto mino fa hotahinao izy ireo, ho ambininao izy ireo, ho jerenao manokana izy ireo.
maro amin'izy ireo misy teny efa vizany ary miandro valim-bavaka androany ianao dia nampafantara tompo hoe mila manam-pasahiny zay tena nompo anao hiditra lalina amin'ny fankatoavana anao hiditra lalina amin'ny fanatanterana ny sitraponao ho amin'ny fahamasinana aza velanao kisaritsary mpivavahana na isangisangy na anaoko totory esa mpivavahana izay satria be da be mpivavaka tompo manao kisangisangy amin'izao fotoana izao tompo ampahafantaro azy fa ny fivavahana tsy kisangisangy fivavahana tsy fiatsaram-bela ty fa ny fivavahana tena mila manompo amin'ny fo izay ary miditra lalina misaotra raiky ty hotahinao reto mpijery reto ary andray fahasoavana avy aminao an'izy ireo amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen. Zay pasteur ny azo nambarandroany dia ny programme atsika moa zany pasteur tsara ihany ny amafisina foana ny loha hevitra indray misabotsy avy zao ny loha hevitra zany mandritry ny ty volana amarana na ny volana juin sy idirana ny volana juillet iny pasteur dia mbola hitsofoka foana tsika amin'le mandresy ny herin'ny fahavalo na marina kokoa dia ny hoe mandresy ny force ananan'ny fahavalo le hery ananany lay fototsy ijoroany le fahavalo mihitsy ny arodantsika amin'ity ndray maty efa nazavaiko teto maly moa hoe raha ohatra ka lasan'olona amin'ny vadinao dia tsy voatery le raha fivavinao no hitiavanao fa io le ody ratsy mety ampiasain'le raha fivavinao io hitazomany vadinao io no potehatsika raha ohatra ka bokany troso herinao dia ny tena marina nge le herin'le vola misy hery ratsy mako ny vola zany misy hery ratsy ihany mamatotra azy ndraindray pasteur dia zay no mahatonga ny bokany troso mitomany foana rehefa tsisy vola miakatra tension rehefa tsisy vola miady mivady rehefa tsisy vola lasa ohatra ny migadra ianao satria nanana problème arabola misy hery ratsy eo anatin'ny vola ny vola tsy hoe tsy ilaina le izy fa misy hery ratsy eo dia le hery ratsy eo ny potehana pasteur mba hatonga ny vola azonao baikona fa tsy ny vola ny baiko anao izany hoe ireo hery ratsy rehetrarehetra manandevo anao matoina mbola voafatotry ny toka sigara dia tadidio fa misy hery ratsy eo anatin'le sigara sy ny toka ary iny mila potehana raha voafatotry ny toka sy ny sigara ny vadinao dia tsy ny vadinao no maditra fa le herin'le toka ny mila potehantsika le herin'le sigara no potehantsika ka amin'ny sabotso avy zao zay no mbola hotoizantsika pasteur ary no délivrance makasika an'izay tsika etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo ipetanjirama io ary etsy amin'ny mongote andrefa nambonjanary etsy amin'ny mongote andrefa nambonjanary amle salle ngeza be io amin'ny sivora marina tsy diso re fotoanareo pasteur tofy ya dia mifarany eo zany ny fandaram-potoanatsika ho amin'ny rapitsondray zay toizantsika zay loha hevitra zay mandresy ny force ananany fahavalo zany ny fototry ny heriny aiza ny point tena tompo-pamarany satana na tonga ny problème amin'ny fiainanao mamantatra zany tsika ary mandresana zany hatramin'ny farany tahaka ny nandreseny Mosesy sy Arona sy ny zanak'Israely ny Egyptianina sy Farao sy ny ekipany rehetrarehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny fiadanany tompotonona amintsika veloma tompoko